fifaliana ho ahy ny mpitandrina sy lofiny ariana Ramborson no miarabanao rehetra izay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy na aiza misy ianareo eran'izao tontolo izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary mba ho tanteraka amintsika ny fikasany sitrapony izay natonga amin'ny fanazana hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Meny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka hanamerika izao tontolo izao mba amin'izay tontolo izao. Eny tsy tian'Andriamanitra hisy ho very na dia iray aza fa samy mba ho tonga fibebahana. Ady izany no tanteraka amintsika tsiray avy satria Andriamanitra mihitsy tsy mahafoy antsika. Ka noho izany hivavaka tsika mba hahazoan'Andriamanitra mamisy saina fahendrena fahalalana ary metraka ny teny eo mivavako ka hitondra ny teny amintsika tsiray avy mba ho tonga finoana sy fanantenana ary mba tanteraka ny fitiavana avy amin'ny fomadio sy feritrretina tsara ary fona tsy maintsy ara-velatsy. Hivavaka itsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao. Voninahitra ao zany ary hitondra famonjena ho an'ny maro ny finoana izay entiny zany eo amin'izao no ny asany fanahinao masina. Koa dia ho anao ny dera, ho anao ny saotranao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dinitsika teto hatramin'izay dia ny amin'ny finoana sy fitiavana arak'Andriamanitra. Somary lavalava ihany ny fanazavana an'io satria ny finoana mihitsy no zava-dehibe araka ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azona sitraka amin'Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny Hébreo 1:1 zay. Ary ny fitiavana, Andriamanitra dia fitiavana. Finoana miara-miasa ny fitiavana araka ny voalaza ny Galatiana 5:1. Ady izay indrindra mbola hanozy antsika ny amin'ilay hoe ny finoana satria mijanontsika tao amin'ny Romanina 7. Satria voalaza fa tsy hana marinana novinona ny lalàna fa nazavana tamintsika izany araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 7 nahitantsika an'izany dia nomboka teo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Koa raha ohatra ka tsy hana marinana ny lalàna dia izao ny ten'Andriamanitra vatsika farany hoe amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana voa isika sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna antsika. Ny lalàna tena tsy azo foanana. Olona maro milaza fa tsy laintsony ny lalàna. Diso zany satria ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy raha ny teny Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena. Deo ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Tsy misaraka mihitsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana. Mandrosany amin'ny finoana amin'ny filazantsany famonjena tsika haneken'Andriamanitra ho marina. Izay finoana izay nefa tsy mahafoana ny lalàna naoviana. Izay koa voalaza amin'ny Apokalipsy 2:7. Apokalipsy 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tezra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina didin'Andriamanitra sy nitana ny filazanan'i Jesosy. Tsy azo foanana misy ny lalàna. Mara misy ny ten'Andriamanitra hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona voantsika sanatria izany fa mampiorina tsara lalàna isika. Mazava dia mazava ny ten'Andriamanitra. Zao voalaza amin'ny Romanina 5:9. Satria ny finoana raha tsy amin'ny finoana dia tsisy azona sitraka amin'Andriamanitra araka ny voalaza ny Hébreo 1:20 raha teo. Ary afaka itsika ny Romanina 5:8. Andiny 3:30 sy 4:30.
Romana toko valo de voatitsika ny andininy telo amy telopolo sy efatra amy telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy ny ampanga ny olo voafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Tsy mahay manamarina ny tenantsika hoe iezaky hitandrany lalàna na ho tsara ka ho mendrika ho marina, fa Andriamanitra de manamarina ny olona noho ny finoana firazantsara ny famonjena rehefa tonga amin'ny fibebahana izy ary matoka an'Andriamanitra. Ony andeniny fa efatra amy telopolo. Izy no manameloko Kristy Jesosy lefa maty sady nitsangana tamy maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanan-kavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Satana ny manameloko satria tsisy zay tsy manota. Voalaza any amy salamo fa hoe tsisy marina zay tsy manota ety ambony tany. Kanefa Jesosy efa maty nandondro sazitsika rehetra, afaka amin'ny zavatra takiny lalàntsika sy ny sazy mifanamelohan'ny Satana, ary fantsanga tamaty Jesosy raha tonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ary ankehitriny izy de mifona eo amin'ny tanan-kavandriamanitra mitondra andrany. Fona ho antsika mitondra andrany eo amin'ny tanan-kavandriamanitra, de ny eken'Andriamanitra izany mba tonga antsika ho vonjy. Zao ndray ary, le finoana any ekeny antsika ho marina ve mahavonjy, zay ndray ry fanontaniana zany. Tsy tokony ho fantarina mihitsy zany zavatra zany, satria ilaina le famonjena ka moa ve le finoana any ekeny antsika ho marina mahavonjy antsika. Fakitsika aloha ny Romanina toko fahatelo andiny raiky amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo. Romanina toko fahatelo andiny raiky amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zavatra lehibe indrindra toko fahatarandreo de tsy maintsy ho fantatsika ty teny'Andriamanitra ty, de ny Romanina toko fahatelo indrindraiky amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo amin'ny ankehitriny. Fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra. Mazava tsara fa avy amin'Andriamanitra ny fahamarinana, fa tsy avy amintsika. Tsy amy lalàna nefa, tsy amy fankatoava lalàna nefa, fa mbarina lalàna sy ny mpaminany. Lalà Mosesy manambara ny zanak'ondro vonoana, zanak'osy, zanak'omby, alatsa-drà ary faminaina atao amin'ny mpaminany momba ny amin'ny Mesia. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy Kristy anjetra amin'iny fa tsy misy hafa. Fahamarina avy amin'Andriamanitra rehefa inotsika ny fanavota zay natolotra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary natolotra n'ireo rehetra io ka zay mino de le ek'Andriamanitra ho marina. Nahoana moa tsy afaka namarina ny tenantsika tsika ny andininy telo amby roapolo, fa samy hafa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Any andiny efatra amby roapolo nefa ny fanantenantsika toko antsika de hoe nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena zava-dehibe mihitsy ny fanamarinana eto amin'ity Romanina toko fahatelo ty andiny raiky amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo. De hoy ny andiny dimy amby roapolo, izy fanamarinana zany de nasehon'Andriamanitra tamy rano fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amy tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'andeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina zay manana finoana an Jesosy. Nandeferan'Andriamanitra ny fahotana lasa rehetra. Hatramin'izao eran'izao tontolo zao tsy mbola manameloka Andriamanitra, tsy mba mitsara. Ao ny mangalatra, ao ny mamono olona, ao mijangajanga, ao ny manao ny adalany eto, tsy avy de maty reny. Mbola velany eny any, atsoina amin'ny fibebahana, mba azo famelan-keloka, fa ny olona mafy loha, ny olona tsy miraharaha mihitsy zany famonjena zay atolotr'Andriamanitra mahamaim-pony zany. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny Romanina toko fahadimy
Roma toko dimy andiny valo sy ny sivy. Ny kena ho marina tsika nahoana fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fofonombola mpanota isika de maty amonjy antsika Kristy. Ka mainty aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marinina tamin'ny ranotsika. Nao marinina tamin'ny ranotsika ary le zatra nambara ato amin'ny Romanina toko 7 voalaza mihitsy eo amin'ny 5:20 zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fa navotana amin'ny finoana hanehoana amin'ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andeferany. De namafisiny tsara ny Romanina toko 5:7 mazava tsara fa hoe koa mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no marinina tamin'ny ranontsika. Nohony amin'le ranon' Jesosy de ny eken'Andriamanitra no anamarina ny olona zay mino le fanavotana avy eo amin'ny Jesosy. Tena zava-dehibe mihitsy zany ny fanambalana zany. Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany 20 sy ny 20. Petera voalohany toko voalohany 20 sy 20 zao ny tendrimanitra aminaran'i Jesosy manao hoe fo fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana reo tamin'ny fitondran-tena adala zay azoreo tamin'ny etin-drazana fa ny rano soan'i Kristy toy ny rano zanakony tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ny eken'Andriamanitra ho marintsika zany fanamarinana zany nefa de zao tsy afaka mivelona ao anatin'ny fahotanana faratsy antsony hoe de ny rano Jesosy no anavotany ho afaka amin'le fahotana sy ny faratsiny. Zay voalaza eto hoe fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana ho afaka tamin'ny fitondran-tena adala. Afahana amin'ireo fitondran-tena adala ny olona tsy noho ny volamena na volafotsy na fiezahany olona na ny herisainy fa rehefa inotsika iny amin'ny ranon' Jesosy miantoka any antsika de ny eken'Andriamanitra ny diovana antsika. Azay mahatonga antena hoe zany finoana ny ekenantsika ho marina zany ve mahavonjy. De zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko 2 ny finoana zay anekentsika ho marina zany mony amin'ny Jesosy hoe mahavonjy. Eken'Andriamanitra tsy maintsy mitohy. Sahala amin'ny zazakely teraka de melehibe de mitombo misakafo de mitombo misakafo de melehibe. De tahaka zany koa zany famonjena mandroso amin'le finoana amin'ny filazantsany famonjena aloha tsika. Ny eken'Andriamanitra ho marina ho tonga hoe zanak'Andriamanitra fa tsy mijanona eo. Izay no mahatonga ny tendrimanitra ny Jakoba toko 2:4. Ny 4:4 ka hatramin'ny 7 vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe inona ary no lazaitsy inona moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manana mpinoana izy nefa tsy manana asa. Ny finoana va mahavonjy azy. Mipetraka zany le fanontaniana. Raha misy milaza fa manana mpinoana amin'ny finoana fanekeny famonjena amin'ny Jesosy zay nanekena azy ho marina mety hahatonga azy atao hoe ho zanak'Andriamanitra tsy mijanona eo nefa mahavonjy azy ve zay ozy. De hoy ny teny manaraka ny diny fanazavana nataon'ny apôstôly Jakoba 10:17. Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindro mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona zay tandrikiny ho an'ny tenany, ina moa so tokony azony am'zany. Raha misy tokoa ny olona atao hoe tsy manan-kohany tsy manan-tafy tsy manam-piatrana iny nefa hoe mandana amin'ny fiadanana nefa tsy mena azy ilainy tsy mitondra ninona ho azy. De hoy ny 7 ary mba toy zany koa ny finoana raha tsy misy asa de maty mihitsy. Ny finoana tsy arahana asa zany de maty. Ka mino aho sy ny olona marina zany mila fanavotana amin'ny Jesosy ny ekenao marina zany kanefa raha vao tsy arahana asa iny fa mijanona fotsiny eo
dia maty. Zay zany mila fandinihina tsara. Ara toizatsika nge le fandravany mba ho fantatsika. Hoy Jakoba ihany toko faharoa ny andininy 20 sy ny 20. 20 ka hatramin'ny 20 amy alalantsosy. Jakoba toko faharoa andiny 20 ka hatramin'ny 20. Zao ny teny ary fa angamba isy anao hoe hianao manampinoana ary zaho manana asa. Asoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary za kosa haneo aminao ny asako amin'ny finoana. Hianao mino fa iray ihany no Andriamanitra. Koa tsara zany ataonao zany. De amin'io koa mba mino izany ka dia ngovotra. Moa tsy fantatrao vary olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa. Zatra mahagaga le finoana kina ho marina, maty ho azy raha ohatra ka tsy arahana asa. Ary nefa anazy tena tsy vanina mihitsy. Mety ao le foana fa tsy vanina. Ary zay zany ny hoe tsy mijanony ao fa tsy maintsy arahana asa ny finoana. Ao ny arahana asa mpankatoavana, ao ny asa fanaovana asan'ny tompo. Azany zavatra zany tokony mba ho fantatsika tsara fa zava-doza mihitsy raha ohatra ka tsy mitandrina itsika. Jereo tsara io Jakoba toko faharoa io de ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 izanitra vakitsika indray mba ahitana hoe ahoana marina zany hoe finoana sy arahana asa zany. Anika foana le finoana, maty le finoana, tsy arahana asa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Jakoba toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Tsy no marina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo ambonin'ny altara. Hitanao fa miara-miasa amin'ny finoana ny asany ary ny finoana de notanterana tamin'ny asa. Tanteraka sotra masina hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana zany. Tiana raharaha be zany hoe nangatan'Andriamanitra tery ho fanatitra ho an'Andriamanitra ny zanaky Abrahama lahy tokona de Isaka. Io zanany lahy tokona nateraky Sarai. Mafy zany hoe zanaka lahy tokona hoe de ho tery ho fanatitra. Nefa ny finoana an'Andriamanitra araka mivolaza amin'ny Baiboly. Fa i Abrahama de nino fa zao ho atsangan'Andriamanitra amin'ny maty. Io raha ohatra ka maty aza. Satria nahoana raha maty ka tsy mitsangana maty izy, Abrahama de tena nino tokoa. Ary matoy sa nanatitra ny zany atao fanatitra, zao voalaza ny soratra masy satria aiza moa no atanteraka ny teny fikasany avy amin'ny tanàna koa ny tahina no hitahina amin'ny firenena rehetra raha ohatra ka tsy mitsangana maty Isaka. Hebreo 1:7 ka hatramin'ny 7 zao ny teny ao. Hebreo toko faha 1:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny aran'i Jesosy. Finoana no nanateran'i Abrahama any Isaka raha no zahany-toetra izy. Eny, ny zanany lahy tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. De lay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao. Fa mihevitra izy fa Andriamanitra de mahay manangana ny maty aza ary ohatry ny avy amin'izany no nandraisany azy. Zero tsara fa finoany Abrahama zany de Andriamanitra mahay manangana ny maty. Ary raha iverenantsika le Jakoba toko faharoa any 9 Tiro tsara ny 3:20 sy 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary tanteraka ny sotra masina na hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisaina ho fahamarinany zany. Ary ataoko hoe sakaizan'Andriamanitra izy koa dia hitanareo fa hamarina amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Miara-miasa zany finoana sy ny asa mba hatanteraka le famonjena sady fanamafisina ny fahamarinana, fanamarinana an'le olona.
asan'andriamanitra avokoa zany ary i abrahama de tena ny sarotra angamba ankehitrindra misy tena tero fanatitra ny zanakao afany zany tamin'ny andro zany fotoana zany satria zao tsika de ahitatsika zany hoe fahasoavan'andriamanitra izany amin'ny andininy enina ambyroapolo am'ty jakoba toko fahadiro ty jakoba toko farandiny enina ambyroapolo de hoe fa maty tena raha tsy misy fanahy ary maty ho zany ko ny fona raha tsy misy asa satria fa le finoana zany raha tsy arahan'asa de maty mihitsy ka ilaina mihitsy zany ny finoana arahan'asa tsy mijanonao nefany zao koa ny tenin'andriamanitra amy galatianina toko fahenina galatiana toko fadimy andininy fahenina galatiana toko fadimy andininy fahenina amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa ao amin'i kristy jesosy de tsy mahasoa na ny famorana ny tsy famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana finoana miasa amin'ny fitiavana zao le finoana anekenin'andriamanitra antsika ho marina izay finoana zay a raha tsy arahan'asa de maty na foana de tsy maintsy arahan'asa hitondra famonjena ary ko miaraka amin'ny fitiavana araka n'andriamanitra zao tsary finoana miasa amin'ny fitiavana mazava de mazava ny ten'io zao na voalohany toko voalohany zaona voalohany toko voalohany diny enina sy ny fito zaona voalohany toko voalohany diny enina sy ny fito amin'ny anaran'i jesosy manao hoe raha itsika manana firaisana aminy isika manana firaisana amin'andriamanitra zany kanefa mandeha amin'ny maizina de mandaingy isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha amin'ny mazava isika taka azy eo amin'ny mazava de mana firaisany isika ary ny rahan' jesosy zany ny manadeo antsika ho afaka amin'ny ota rehetra mazava de mazava zany ina moa ny atao hoe mandeha ho amin'ny maizina aony zany ny atao hoe mandeha amin'ny mazava jaona voalohany toko faharoa andininy folo sy ndraiky amby folo jaona voalohany toko faharoa de mazava tsara avako itsika manomboka amin'ny andininy sivy ka hatramdraiky amby folo amin'ny anaran'i jesosy jaona voalohany toko faharoa andininy sivy ka hatramdraiky amby folo iny no te mandeha maizina zay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalany de mbola ao amin'ny maizina ihany bezaka ny kristiana ankehitriny noho ny antoko fivavahana de manaratsy manenjika ny antoko fivavahana sasany manameloko andriamanitra hatramin'izao mahita reo antoko fivavahana eran-tany sakarany tsy manameloko fa ny anjaran'andriamanitra kosa nefa de miteny amintsika hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy anao zany rehetra zany ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy anao zany rehetra zany andiny ny fahafolo jaona voalohany toko faharoa andiny ny fahafolo zay tiany rahalany ny mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fatafitoinina hoanina andiny ndraiky amby folo fa zay mankala ny rahalany de ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala zay alehany satria ny maizina no efa mahajamba ny masina de fitiavana araka andriamanitra zany lona manana zany fitiavana araka andriamanitra zany de mandeha ao amin'ny mazava ary raha ohatra ka mankahala man tsareo de tsy mety tsareo fa jesosy a tsy nisy fanamelona fampiangany tamindra ola nanenjiky ny sambotra azy nanenjika azy nanaratsy azy nanameloko azy nankahala azy nanao zay amonona azy mbola mivavaka ndray ary izy raha eo mamelany ely fa tsy fantany zay ataony ary mbola nolotra ny ainy ray izy ho amin'ny famonjeka ary ny teny tamin'ny mpianatra rehefa nitsanga tamaty eo jerosalema le namono azy mety jerosalema natomboka ny fitorena dikan'izany tsy nanameloka mihitsy satria fata fa andevony otany olona de mahatonga ny olona malota ary hatramin'izao andriamanitra mbola tsy manameloka antsika saingy rehefa mikatona varavara-pahasoavana de tsisy fibebana intsony
fotoana ikatsana amin'ny famarina zao tsy ampona efa mivavaka ao de mety zary nge fa naminany e za fa namoaka deminy e zao na sitrana marary marina raha fo jesosy matio toko fahafito andiny raiky ambaropolo ka hatramy telo ambaropolo tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko nihitra fanjakany lanitra fa zay manao ny sapony raiky zany danitra maro anao amiko am'zany androzany hoe zay efa naminany taminaranao namoaka deminy taminaranao ary nanao asa be taminaranao io jesosy hoe lazaiko aminareo mana de matiko tsy fantrako nareo atrazaitra mialaniko mpanao meloka tokony andinitsika zany hoe tombona tsara ve ny zavatra zay inoko fanaraka tsara amin'andriamanitra ve ary zay ary tenyandriamanitra teo mivakitsika tany loko fa hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitanany finoana an jesosy ka mitandrina didin'andriamanitra ve le olona besanga ny olo tsy mitandrina didin'andriamanitra satria rehefa ditso am'ray aloha de meloko am'izy rehetra jakoba toko fa roa misy an'izay fa ditso am'ray aloha de ditso am'rehetrrehetra maro nefa tsy mitandrina ny lalàna ohatra fotsiny makoatra aminareo mididy fahevitra sabata ny sabata nge raha mankany amy jiositsika de sabata sabotsy fa tsy alahady nefa lasaka miangona lahady daolo ny olona fa io nitsanganan jesosy tamaty tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe io nitsanganan jesosy tamaty ka de io ndray tandremana mididy foana didy folo aza voalaza any amin'ny apokalipsy fa mbola mipetraka any an-danitra tsy nikosehan'andriamanitra mihitsy nididy feotra ka de nisolona ny didy fa alahasa lahady fa matsarovany any sabata na masina azy ohatra raisiko fotsiny zay zavatra zay am'zany a zay mini manota de tsisy fibebahana ho azy ntsony ary ny lalàna tsy azo ovana tsy azo soloina mihitsy mazava tsara zany ty ten'andriamanitra ty fa mila finoana anakentsika marina finoana rahanatsy tondra famonjena miaraka amin'ny fitiavana mbola toizatsika ny fanazavana ho arina fa tena zava-dehibe mihitsy ny fanazavana zay retsahatsika io ary anjarantsika ny matoky atia raha tsy zany de tsy mety mihitsy fatitsika farany jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahafito jaona voalohany toko faefatra andininy fahafito amin'ny anaran' jesosy manao hoe ry malala aoko ifankaty isika fa avy amin'andriamanitra ny fitiavana ary zay mitoetra eo amin'ny fitiavana no nateraka andriamanitra sady mahalala an'andriamanitra ao am' jesosy zay olona manao fitiavana satria fitiavana avy amin'andriamanitra tsy vitatsika miezaka momba fitiahana na fitiavana fa rehefa mipetraka ao antsika andriamanitra de izy manome le fitiavana mbola toizatsika ny afatra ary nyfahasoavan'andriamanitra ao antsika fa zava-dehibe reo zavatra tenyreo tsy azo sara finoana any marinana finoana raha anasa miara-miasa amy fitiavana ary ny fitiavana zava-dehibe ary mbola toizatsika manaraka fa zao finoana miara-miasa amy fitiavana atanteraka my famonjena fanavotana antsika tsy vita ny ezak'olombelona zany tompoko tsy vita ny heritsaitsika ary zay ny mampamonjy an' jesosy kristy tompo ary ny olona de zao za fa mivavaka za fa mpandray fanasany tompo za fa nanolo tena tsy gnitsy fa manolo tena e fa ny korintiana voalohany toko voalohany andiny sivy ambaropolo telopolo korintiana voalohany toko andiny sivy ambaropolo telopolo manao hoe mba tsy hisy nofo amin'ny anaran' jesosy mba tsy hisy nofo mahazo mirereo ndretry'andriamanitra fa avy aminy zany hoe avy amin'andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'ny kristy jesosy zay nataon'andriamanitra faindrena famarinana fa masina fanavotana ho antsika andriamanitra no mametraka antsika amy jesosy mba azony jesosy mamonjy antsika mamolavola antsika miantoko ny antsika ho n'andriamanitra ny voninahitra mandrak'izay mifamindram-pony toizatsika manaraka ny am'izany fitiavana araka andriamanitra any amen ivavaka tsika saotranao zay andriamanitra mifamindram-ponao saotranao fahasoavanao natantery zany fanazavany zany de anao ny iasa mahery ampitoetra zany fanazavany zany amy tsiray avy ka finoana na tonga anay ho marina arahanasa mahitondra famonjena sy fitiavana araka anao ho anao ndera saotra ryvoninahitra andriamanitra aminaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleloia dia manao veloma finaritra indray tompoko fahasoavan'andriamanitra amitsika rehetra ka dia amin'ny anaran'i jesosy naovako velomanareo